ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika rehetra ry avako malala tratrety alarobia fatelopolo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny Matio toko 2:20, Matio toko 2:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Mateo toko 2:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Anaran'i Jesosy. Rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona hoiza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany, ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahoiza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao zany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainana tsy hita tsara izy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fezina ety ambonin'ny tany dia ho fezina any an-danitra, ary na inona vahana ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra ry havana no asehon'ny Matio eto, efa perikopatika tamin'ny alahady moa izy ity. Dindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Jesosy naka domberina na fidibaka tamin'ny mpianatra, nametra-panontaniana ny amin'izay fieveran'ny olona azy. Mba manahoana moa ny fieveran'ny olona sy ny fahafantaran'ny olona reto? Hoy Jesosy mantsy ny mpianatra. Zava-dehibe avako ilay fanontanian'i Jesosy satria toetra tsy dia mahazatra loatra ny ataontsika hoe lider ankehitriny ny mametra-panontaniana ny amin'izay fieveran'ny olona azy. Isan'ny zava-dehibe mampandroso antsika ny fametrahantsika fanontaniana amin'ny fieveran'ny olona antsika. Ary dia eto Jesosy dia nandray izany ataontsika hoe domberina izany mba ahatakarany, ahatonga azy, ahatonga tsika atsiaro moa zany marimarina kokoa fa zava-dehibe ny fiainonany hafa. Amin'ity perikopy ity ara dia afaka miresaka isika manao hoe inona ny vokatry ny finoana na inona nateraky ny fanekem-pinoana. Lay teny Petera eto manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao lay Mesia, ianao lay zanak'Andriamanitra, ianao no irak'Andriamanitra, voaositr'Andriamanitra. Zay le fanekem-pinoan'i Petera eto. Dia hoy Jesosy manao hoe io fanekem-pinoana io dia ny fanekem-pinoana dia tsy asan'ny nofo akory. Mahatonga ny olona manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia tsy noho ny asan'ny nofo akory, tsy ny nofo aman-drano ahafahantsika mijoro vavolombelona. Raha toy isika mahatonina manao hoe Jesosy ianao ny tompo, dia esory ao an-tsaina ny eritreritra fa asan'ny nofo zany, asan'Andriamanitra zany. Ao amin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika mijoro vavolombelon'ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy. Ndraindray mantsika ry havako mifampitsara eo anatrehan'ny fanekem-pinoana. Ndraindray tsika mahasika miteny manao hoe tompilivavy zany fanekem-pinoana zany. Tsy ry havako, tsy mpilivavy amin'ny fanekem-pinoana, fa matotsika mahatonina zany teny zany dia avelan'Andriamanitra hanonona izany teny zany hoe Jesosy ny tompo.
matotsika mahatonina n'io fanekemponoana io zay zava-dehibe ao anatin'ny fitaompivavahana na fanekemponoana apôstôlika io na fanekemponoana nikeana io na fanekemponoana la rochelle io na fanekemponoana augustane io zay mety ho karazana fanekemponoana ataon'ny fiangonana ry havana zay ny votoatiny manondro an' jesosy tolo sy mpamonjy dia aoka ho tsapatsika fa avelan'Andriamanitra nao zany isika tsy amin'ny fotoana rehetra kory na ny marimarina kokoa tsy ny olona rehetra kory tsy amin'ny toerana rehetra kory no ahafahan'ny olona manonona an'io fanekemponoana io satria ianao aty amin'ny tany kristianina satria ianao anatin'ny toerana ataontsika hoe ao anatin'ny fiarahamonina kristianina ary firenena kristianina dia avelan'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra fahafahana manonona izany fanekemponoana zany fa misy tany eto ambonin'ny tany tsy hamelanao mihitsy hanonona n'io fanekemponoana io misy firenena eto ambonin'ny tany tsy hamelanao hanonona pahabe maso an'io fanekemponoana io ary misy olona eto ambonin'ny tany tsy hahatonina mihitsy hoe Jesosy ny tompo noho ny toe-javatra maro samihafa fa ianao na isika afaka manonona n'io fanekemponoana io dia aza raisina ho zava-maivana zany fa Jesosy eto miteny manao hoe tsy ny herin'olombelona tsy ny nofo akory mahatonga ny olona mahatonina zany fa avy amin'Andriamanitra rehefa malala ataovy ho zava-dehibe aza ny fanekemponoana fa aiza ho aiza ny toeran'ny fanekemponoana ny toeran'ny fanekemponoana jereo tsara fa rehefa avy nametra-panontaniany Jesosy momba ny fahafantaran'ny olona azy ho itsika hoe domberina na feedback zay vao niteny izy hoenao hoe ary ianareo amanao izy aiza ho aiza zany ny tokony ho toeran'ny fanekemponoana ny tokony ho toeran'ny fanekemponoana dia mazava ho azy ao aorian'ny fiheveran'ny olona ao aorian'ilay hevi-diso isan-karazany ao aorian'ilay zavatra ho atsarainy isan-karazany zay vao mijorony atao hoe fanekemponoana fantatsika tsara fa ny antony tantaran'ny fanekemponoana na ny apôstôlika io zay misy 520 na ny fanekemponoana nikiana tany amin'ny taona 527 tateorianan'i Kristy sy ny hafa rehetra dia fanekemponoana zay natao hanitsiana ny diso zany hoe ny fanekemponoana zany dia filazana ny tena izy raha nanondro zany reo mpianatra manao hoe Jesosy hainao ataon'ny olona Eli, Jesosy raha hainao ataon'ny olona hoe Jeremia, Jesosy hainao ataon'ny olona hoe Jaona, dia tsy tena izy zay akory fiheveran'ny olona zay fa Jesosy eto manondro manao hoe ity ny tena izy zany rehefa malala ny fanekemponoana dia sarobidy amintsika satria manondro ny tena izy manitsy ny diso tsy diso akory amin'ny lafiny anankiray misy toetran'i Jesosy iombonany amin'ny Jaona mpanao batisa Jesosy misy toetra iombonany Jesosy amin'ny Jaona mpanao batisa Jesosy nitory ny fibebahana nanambara ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra tsy diso misy toetra itoviany Jesosy amin'ny Jeremia na hafatry Jesosy mitovy amin'ny hafatry Jeremia ny fahamasinan'Andriamanitra ny fiverenana amin'Andriamanitra fanaovana zava-dehibe ny fanoloran-tena misy toetra itoviany Jesosy na hafatra toriany Jesosy mitovy tamin'ny Eli Jesosy mpanao fahagagana Eli mpanao fahagagana mampanatora an'Andriamanitra sy ny hafa rehetra fa Eli fa Jesosy tsy Eli Jesosy tsy Jeremia Jesosy tsy Jaona mpanao batisa fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra dia le fanekemponoana zany ny dikany hoe fanekemponoana dia filazana ny tena izy marina ny tena inotsika marina ny fanekemponoana dia manondro ilay tena maha izy azy an' Jesosy ao anatin'io fanekemponoana io zany no ahitantsika ny tena maha izy azy an' Jesosy zava-dehibe ny toeran'ny fanekemponoana le avako malala ilay fanekemponoana tena izy zany ilay Jesosy zanak'Andriamanitra dia tsy ny saina maha olombelona ny mahatakatra azy fa asan'Andriamanitra hotika manao hoe rehefa zay ara zany ilay fanekemponoana inona no akony eo amin'ny fiainantsika inona ny ateraky ny finoana eo amin'ny fiainantsika ny fanehoana ny zavatra inotsika inona ny akony zany amin'ny fiainantsika ny voalohany dia zao ny fahasambarana rehefa avy maneho ny finoanao ianao
dia mitondranao amin'ny fahasambarana zany. Rehefa avy manao fanekem-ponoana isika ka tononontsika amin'ny fontsika marina dia izao misy fahasambarana tsapantsika. Tonono ny tompo amintsika ny fahasambarana, tahaka ny teneniny tamin'ny Petera manao hoe sambatra ianao ry Simona Barjona. Itsika mitady fahasambarana, fa asehon'ny tompo amintsika eto fa ny fanekem-ponoana na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fanekentsika an' Jesosy ho tompo dia mampiditra antsika ao anatin'izany varavarany fahasambarana zany. Mahasambatra ny mino. Ary Jesosy efa nitenen'io ange tamin'ny Tomasy, sambatra izay tsy mahita nefa mino. Sambatra ny maneho ny fanekem-ponoana. Avako malalo, ataovy ampitiavana, ataovy ampahatokiny io fanekem-ponoana io. Zay asany fanamasina ao anatinao dia tsapanao ny fahasambarany mpino. Rehefa avy mivavaka tsika mahatsara fahasambarany ery, fa aza-donoina fa ao aoriana ny famelan-keloka dia manao fanekem-ponoana tsika dia tsapantsika ny fahasambarany olona voavela eloka. Avako malala, ny ambarany ny ateraky ny fanekem-ponoana sy ny fijoroantsika vavolombelona fa mino an' Jesosy tsika dia ny fahasambarana. Fa ny faharoa avako malala izay asehon'ny tompo eto dia itsika rehefa avy maneho zany fanekem-ponoana zany dia lasa manana fiainana mafiorina, vatolampy. Rehefa avy naneho fanekem-ponoana tsika dia nahazo anarana vaovao, nahazo fisiana vaovao, identité vaovao lazay azahoanareo azy, mahizy azy vaovao, mahisikatsika vaovao. Rehefa niona tamin'i Jesosy Saoly dia lasa Paoly ny anarana. Rehefa niona tamin'i Jesosy ka nanao fanekem-ponoana Simona eto dia lasa Petera ny anarana. Enao koa rehefa nanao fanekem-ponoana ka nino ny tompo taminao ny ray sy nampandray, taminao natao batisa, dia manana fiainana vaovao ianao. Zay le tenenin'ny Paoly ao amin'ny Korintiana manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao reo. Dia vaovao ianao ry avako malala, olom-baovao ianao, ary olom-baovao mafiorina amin'ny finoana, hoarina amin'ny vatolampy tsy mihotsona. Jesosy no vatolampy. Fa izao ny olona rehetra izay nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy, ny olona rehetra izay natsiaro famelan-keloka, ny olona rehetra izay nanonona an' Jesosy ho Mesia, dia izao manana toetra vatolampy izy, tsy mihotsina, mafiorina, ary na inona tafiotra. Matsiaro ny tenin'ny toro malagasy manao hoe raha varatra mipoaka ianao, za vatolampy andihizanao. Zany mo fomba fiantsiny ny toro malagasy ao anatin'ny haiteny. Fa izao marina amin'ny ara-panahy koa zany rehefa malala. Na inona erin'ilay ratsy, na inona etraketraka sy eritseritran'ilay ratsy, rehefa ao aminao ny finoana fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia vatolampy ianao, ampy, mafiorina, tsy mihotsina ao anatin'ny tafiotra. Tsy Petera ihany natao hoe Petera, tsy Petera ihany ny vatolampy, fa ianao koa rehefa manono ny fanekem-ponoan'ny Petera io dia manjary vatolampy. Ary vatolampy izay iankina ny asan'Andriamanitra. Ny olona hoy Jesosy manao hoe eo aminao ry Petera anao oroko ny fiangonako. Ny fiangonan'ny tompo rehefa malala dia miorina eo amin'ny finoana, tsy eo amin'ny Petera, Simona Petera koa, fa eo amin'ny fanekem-ponoan'ny Petera. Miorina ny fiangonana. Izany hoe ny olona rehetra izay mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra dia manjary singa fototra iorena ny fiangonan'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika manao hoe ny antsoina hoe fiangonana dia fiombonan'ny olona mino, satria tonga vatolampy izy. Ny fiangonan'Andriamanitra dia miorina eo amin'izany ataontsika hoe finoana izany, ary miorina eo amin'ny mpino tsirairay avy. Ny mpino tsirairay avy no singa miorena ny fiangonan'Andriamanitra. Afaka malalo, ianao zany dia tonga singa vatolampy izay iorena ny fiangonan'Andriamanitra, ary iankinan'Andriamanitra eo aminao ny miankina ny asan'Andriamanitra.
iankina ny asan'andriamanitra ianao, lasa pampandroso ny asan'andriamanitra ianao, lasa mieritreritra ny asan'andriamanitra ianao, arova lasa vato lampy ianao, tsy mihontsony eo anatrehan'ilay ratsy fa izao lasa iankina an'andriamanitra, iankina ny asan'andriamanitra. Sambatra ianao fa mino. Farany avako malala omena fahefana fa nomeza-pahefana ny Petera eny tokoa mety mahazatra antsika rehefa meno nisy ity dia ilay succession apostolika mandrakariva hoe Petera ihany io, Petera ihany ny tenenan'ny tompon'io. Tsy ry avako malala, Petera ny tenenan'ny tompon'io. Fa ny soratra masina dia marina amin'ny olona rehetra, tsy marina amin'ny olona anankiray ihany fa marina amin'ny olona rehetra. Ianao koa Petera, ianao koa omena Andriamanitra fahefana manokana. Ny Andriamanitra fahefana ianao anokatra n'io lanitra io e. Rehefa avelanao ny eloky ny namanao, avelanao ny eloky ny vadinao, avelanao ny eloky ny mpifaroam-bodindrina aminao, avelanao ny eloky ny mpiarabelona aminao, izay nanao rasy taminao dia toy ny manokatra lanitra ho azy ianao. Hoe za tsy tezitra aminao tsony fa tiako ho any an-danitra ianao. Tsy tiako ianao tavela ty amin'ny elo na sanatria ho simba ny fiainanao dia avelako ny eloko ao. Fa za navelan'Andriamanitra ny eloko. Nangata-pamelana taminy dia navelan'Andriamanitra ny eloko dia avelako ny elonao. Ny eloko ao vahanao zany, zay le tenina hoe zay vahanao ety dia vahana ny an-danitra. Zay afako malalo. Men'Andriamanitra fahefana isika no ny finoantsika an' Jesosy. Fahefana mamela eloko azy tsy zay ihany io fa ny fahefana rehetra mihitsy zay mahakasika ny fiainanao manokana. Zay afako malalo. Ao am' Jesosy ihany no nanantsika an'izany anefa. Herin'Andriamanitra ihany no nanantsika an'izany. Da ho azy ratsy izy aza isan'izay tsy mino an' Jesosy fa mino fa zanak'Andriamanitra izy, mamela ny elokao izy, tianao izy, monina ao aminao izy ary miaino sy tsy mahafoy anao izy. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay. Noho ny amin'ny fanekempinoana izay azonay no tononona. Mitondranay amin'ny fahasambarana ny finoananao ho mpamonjy anay. Mitondranay any amin'ny fiainam-panahy maro toerana. Mitondranay any amin'ny fandresena ny finoana ianao. Manizaka anay ho vavolombelona sy andriorenan'ny fiangonana ny finoanay. Mino zahay. Ka tonga fiangonana, tonga iankinana, tonga vato lampy. Tompo, ny finoana ianao mahatonga anay mandresy, mahay mamela, mahay mamonjy, manafaka no ny herin'ny filazantsara. Jesosy, ataovy maro toerana ny finoanay. Ianao ilay zanak'Andriamanitra, ianao ilay Mesia, ianao ilay mpamonjy. Avela ho eloka mandrakarivo zahay. Terizo ny finoana ianao tsy hozongozona ao anatin'ny fizahantsoetra, ao anatin'ny zava-manahirana. Ataovy maro toerana ny finoanay Jesosy. Fa ianao lay mpamonjy anay. Dia mametraka ny fiainanay tsirairay avy am-pelantaninao zay Jesosy, rakovy amin'ny fahasoavanao, ny tokantranonay, ny fikelezanay nay, ny asanay isan'andro. Misaotra Jesosy. Amen.